fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Izany fekira famantarantsika izany indray dia miaraka indray amin'ny Herliva Razafy Manantsoa ianao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina fanaraka ao amin'ny ora tahaka izao eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia tononona ao aminao sy ho an'ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo ary dia izy anie hita sy karakara anao hatrany. Andeha hivavaka isika alohan'ny amboantsika indray ny fandaharana amin'ity anio ity. Hivavaka isika. Indrindra fitiavanao anay Andriamanitra fa mbola sitrakao ny fahavelomanay ary mbola tianao andrehatrany ny amin'ny sitraponao ny alan'izao fandaharana izao ny olonao ka dia faly indrindra ry Tompo mitanila indray eo potitry ny hazo fijalianao eo tongotrao te hianatra ary dia mitenena aminay fa vonaionanao zahay dia ianao Tompo no angatahanay hampangina ny feo rehetra mety hitondra fanelingelenana amin'ny fandrenesanay an'izany sitraponao izany. Dia ho voninahitra ao izay rehetra ataonay ary izay rehetra homponao efa tianao ho zaraina ry Tompo tianao homena ny tsirairay dia ianao no hiaso anatin'izy ireo ahafahany mandray izay rehetra avy aminao. Ho voninahitra ao rery ihany izany rehetra izany ary ny fiadananao kosa ampitoero aminay amin'ny anaran'i Jehovah Kristy Tompo. Amen. Dia hijeritsika amin'ity androany ity toy an'izay efa hitantsika tany aloha ny amin'ny hoe tanora sy ny fitiavana. Eo hitantsika ny tapany voalohany ny amin'izany fa dia tsy ampy moa ny fotoana nafahantsika ny jery satria raha tena jerena dia loha hevitra ngeza be zany raha atao hoe misy ny atao fametrahana fanontaniana hoe mifanatry tafitsika dia hita hoe ho lava tokoa ny resaka ny fanontaniana ny valim-panontaniana resana manodidina ny tanora sy ny fitiavana izany fa dia izahantsika ho resahana amin'ity androany ity ny toy an'izay fandaharana izay fa milohan'izany dia antsika aloha hanaraka hira anankiray hiaraka amin'ny hivontsika raha miresaka fitiavana inona moa ilay tena fitiavana ary izy ilay tena fitiavana vonjy mandrosonareo amin'ilay hira mitonao aloha teny tena fitiavana.
saorantsika nitarika vonjy any amin'izay hoe tena fitiavana zay fa ndeha tsika hijery zany amin'ny tanora sy ny fitiavana efa nijery vatsany aloha mikasika ny hoe tanora ohatrany marina moa zany tanora zany a ahoana zany hoe fity eo anatin'izany fahatanorana zany a ahoana no fiovana misy eo amin'ny olona miditra anatin'izany fahatanorana zany a mahatonga n'ilay hoe ao anaty ao a to te hifandray a amina raha hoe vehivavy zany de te hifandray amin'ny lehilahy raha lehilahy de te hifandray amin'ny vehivavy te hifandray amin'ny sexe opposé zany ny olona anankiray a rehefa miditra anatin'izay atao hoe âge de puberté zay a ao anatin'ny adolescence de lasa no ilay toe-batana miomana any amin'ny fananahana de manjary misy an'izay atao hoe te hifandray a amin'ny sexe opposé zany a ny olona anankiray fa efa hitantsika eny amin'izay hoe ohatran'izay ny atao hoe tanora fa rehefa ao zay de hoe lasa ohatrany hoe zay le fitiavana ao anaty ao te hifandray zay a de eo zany no lasa mampatonga n'ilay atao hoe atao hoe fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ho amin'ny atao hoe firaisana ronofo mihitsy raha ohatra ka zay ny hijerevana azy satria ao anatin'izay le hoe fiomanan'ny vatana ny fananan'izay na ny lahy na ny vavy zany a de efa misy an'izay atao hoe fahatairana izay zany a ao amin'ny olombelona zany de eo zany mampatonga ny atao hoe ny vehivavy na ny lehilahy te ao anatin'izay fifandraisana fitiavana te hifandray zay a de lasa ohatrany hoe teraka ho azy zany ilay atao hoe fanaovana sipa ve raha zay no hijerevantsika azy satria le tanora manodidina ny tena le tanora namany tena raha ohatra ka hoe efa ao anatin'izay sehatra zay daholy efa manana an'izay atao hoe olo-tiana zay a de ohatrany hoe tafaroboka ho azy ao anatin'izay vita eo anatin'ny atao hoe sehatra ny fitiavana zay zany a ny tanora anankiray de tsy mahafantatra hoe ahoana marina moa zany hoe fitiavana zany a fa hoaiza raha hiditra anatin'le fitiavana de andeha hoaiza fa entin'ilay atao hoe fahatairany vatana fotsiny a de te hiditra sady ao anatin'izay a atao hoe sehatra natokan'Andriamanitra ho amin'ny fanambadiana izay zany de eo tsika nijery zany fa raha hiresaka an'izany fitiavana zany a de
ny zavatra tsy lay tanora miditra ao anatin'ilay hoe fiomanana ao amin'ny fananahana de iroso amin'ny tao hoe resaka fitiavana akory fa mila fantarina tsara hoe fa aveza moa le fitiavana, iza ny nahatonga an'izay atao hoe fiomanana ao amin'ny fananahana zay. Tsy ianao no nahatonga an'izany fa lay Andriamanitra nahary anao no manomana anao ao amin'izany fananahana zany, manomana ny vatanao ao amin'izany fananahana zany. Ka mila fantarina hoe manahoana moa no planin'Andriamanitra, manahoana moa ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny resaka fitiavana, mba tsy hahatonga an'ilay ho fitiavana ho diso amin'ny atao hoe noho ny tsy fahalalana na noho ny fampianaran-diso izay atolotry ny namana. Zany hoe efa miditra anatin'le sehatry ny fitiavana le tanora de manana an'izay fomba hanaovany azy izy de heveriny fa izay no mety ary de zay koa no atoro ny namana zay miditra anatin'izay atao hoe sehatry ny fitiavana zay. Ka raha atao hoe hiditra ao anatin'izany sehatry ny fitiavana zany de ilay Andriamanitra nahary anao, nanorona ny amin'izany hoe nametraka ny atao hoe fitiavana sendra izy raha teo no Andriamanitra fitiavana, nanorona ny amin'ny fanambadiana no tsara toerana indrindra afaka hampianatra anao ny amin'izany fitiavana zany mba tsy ho diso lalana ianao raha miditra ao anatin'izany atao hoe tontolo ny fitiavana zany. De ataontsika efa betsaka ny maka ohatra ohatran'izany hoe raha ny nahary ny zavatra, ny nanamboatra ny zavatra anankiray no hany mahalala mikasika ny zavatra anankiray iny de ohatran'izay koa hoe Andriamanitra ilay nahary anao, Andriamanitra nanao ny fitiavana, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra nanao ny fanambadiana no any afaka atao hoe tokana mahafantatra ny amin'ny lalana tsara izoranao ny amin'ilay tena fitiavana zany. Ka mampatonga zany ataontsika hoe an'ireny atao hoe fahadison-dalana, fahadiso-kevitra ny amin'ny resaka fitiavana de satria tsy ilay Andriamanitra fitiavana, tsy Andriamanitra nahary ny olona, nanamboatra ny olona ary namorona atao hoe fitiavana, fifankatiavan'ny olona anankiroa no arahan'ny mpifankatia fa ny fisainany, ny vatany, ny tenany, ny torohevitry ny hafa izay tsy mifandraika amin'ilay tena izy no mampianatra azy de mazava ho azy fa diso lalana tsy any amin'ilay tena izy ka mahatonga fahasarotana, mahatonga korotana eo amin'ny tenan'ilay olona, eo amin'ny fifandraisany amin'ilay olona izay heveriny fatiany, amin'ny fifandraisany amin'ireo ray aman-dreny, fifandraisana amin'ny manodidina satria tsy any amin'ilay tena lalana tokony izorana, tsy any amin'ilay tena tokony ho izy no izoran'izay fitiavana izay. De ndeo jerevantsika anie raha hijery zany hoe fitiavana ny resahana de ny tena ho resahana de ny hoe Andriamanitra ilay fitiavana no any afaka mampianatra antsika an'ilay tena fifankatiavana sy fiarahan'ny olona anankiroa ho amin'izany fitiavana zany. Raha jerevantsika ny Genesis toko 2:7-10 de teo Andriamanitra no nahary ny vehivavy ho naman'ny lehilahy. Genesis toko 2:7-10 so mivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho izany ny lehilahy de andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany ireo. Zany hoe Andriamanitra no nahary ny vehivavy ary mandao ny rainy sy ny reniny ozy ny lehilahy hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo iray ihany ireo. Zay zany no planin'Andriamanitra ny amin'ny atao hoe fifankatiavana. Fifankatiavana de hoe ny lehilahy andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo iray ihany ireo. Zany hoe raha miresaka tanora sy ny fitiavana zany de zao le fitiavana hoe lahy ampiana vehivavy de raha ny tenin-Andriamanitra teo de hoe vady. Ny lahy mifankatia amin'ny vehivavy anankiray zay atao hoe vady sahaza ho ny Tompo hoe anaovako vady sahaza ho azy izy, tsy tsara irera lehilahy ary anaovako vady sahaza ho azy izy.
ary noho izany lehilahy dia andao ndraisiny ireny ka ikambana amin'ny vadiny. Ny Genesis toko faharoa andiny valo ambin'ny folo sy ny Genesis toko faharoa andiny efatra amby roapolo sy ny vakitsika izay hoe Andriamanitra zany nahita mihitsy hoe tsy mety amin'ny lehilahy raha ohatra ka irery izy fa izany no anamboatra vady saza ho azy. Tsy hainao zany akory no miteny hoe ohatrany tsy metimety azany fa ohatrany mila vady. Fa Andriamanitra nefa nahita an'izany nahatsapa an'izany tamin'ny fahariana hoe tsy tsara ho an'ny lehilahy raha irery izy fa anaovako vady. Andriamanitra no nanao vady zaza ho an'ny lehilahy zany. Lehilahy no Andriamanitra vady zaza vehivavy ary dia vady izay ikambana amin'ny vadiny. Raha miresaka hoe fitiavana zany a, zany hoe ny filazana fa ty olona anankiray ianao de efa fantatrao fa io olona io zany lay vady zaza ho anao ka ho fofombadinao a ary ho lasa vadinao zany. Zay zany ny fitiavana. Fa tsy hoe ity misy vehivavy ohatrany tiako de hiaraka amin'ity aloha de ho hita eo iarahako izy aloha de rehefa ohatra ka mety de lasa vadiko izy. De ao anatin'izay hoe efa atao daholo zay rehetra heverina ho fanehoana fitiavana eo amin'ny lehilahy sy ny vavy am'izay mbola tsy tokony atao akory de rehefa aveo rehefa tsy mety de misaraka. Ny atao hoe ity zany ny fitoriana fitiavana ny amin'ny olona anankiray de efa midika zay fa iny lay vady zazo ao anao zany. Tsy hoe toriana fitiavana daholo akory olona be dehibe io de hoe hita eo zay mety. Fa tsy zany naren'Andriamanitra. Tsy isika zany no haino Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny teny hoe tsy tsara lehilahy ka hanaovako vady zaza ho azy izy. Andriamanitra nanao vady zaza lehilahy anankiray vehivavy anankiray. Noho izany ny lehilahy de andao ndraiky sindreny ka ikambana amin'ny vadiny. Io moa fa nresantsika hoe tany amin'le hoe tanora hoe Andriamanitra tsy hoe nanao hoe anaovako vehivavy maromaro aloha ny lehilahy de aveo hiaraka amin'ny daholo ireo de rehefa aveo izy mahita hoe ity ny tena mety aminy de iny no vadiny. Tsy zany. Fa rehefa tia olona ray ianao zany ary zany tsy tentenana foana zany hoe tiako ianao. Tsy hoe vao mahita vehivavy mahafinaritra ny lehilahy de hoe tiako be iny alaiko vady iny. Ary zany moa betsaka no miredirety ohatran'izany hoe raha iny ny miaraka raha iny ny vadiko de tsy mampirafy tsony mirediredy ny lehilahy rehefa mahita vehivavy mahafinaritra azy amin'ity ivelany. Rehefa mahafinaritra azy amin'ity ivelany lay vehivavy de lasa mirediredy fitiavana ho indira anankiray zay zay ho arahantsika rehefa aveo. Fa ny teny hoe fitiavana ny teny hoe tiako ianao amina olona anankiray de efa lalina be zany. Raha mpinamana fotsiny de tsy mbola misy resaka hoe tiako ianao zany hoe tiako lay tiana ho vady zany. Fa raha mpinamana de mpinamana miaraka amin'ny mahampinamana de mbola tsy misy resaka hoe fitoriana fitiavana. Ao anatin'izay ianao raha ezaka ny ahalala an'le olona zay heverinao fa tena tianao tokoa. Satria le fitiavana ne tsy hoe misy mahafinaritra ity ivelany hoe mahafinaritra na be ny tarehany, mahafinaritra na ny volony, ny endriny, ny bikany, mahafinaritra na izy ity ivelany de hoe zay le hoe tiako izy. Fa rehefa ohatra ka tena anomboka hafantatra ao izy, anomboka hafantatra ny any anatiny ianao, hafantatra ny toe-pony, ny toe-piainany, ny fomba fisainany, de ao anao vao hita hoe ary tsy tiako indray ianao zany. Fa ny fantarinao mihitsy hoe ary zay le hoe fifampifonana mihitsy aza ny tena marina hoe ao anatin'izay mifampijery hoe tena mety amiko tokoa ve. Fifampifonana mbola sisy raisana ranofo zany. Hitantsika ny antony atao hoe saika hametrahany Josefa any Maria fofombadiny. Efa kasainao, efa fofombadiny zany Maria, fofombadiny Josefa arain'i Jesoa Kristy zany. Raha eo amin'ny ara-nofo zany. Rehefa hitany fa bevoka satria mbola tsisy firaisana ara-nofo teo amin'ny Josefa sy Maria. Ary zay ny maha-Virginie any Maria tamina nitondrany voka an' Jesoa Kristy zany. Efa mpifamofo izy fa mbola tsisy firaisana satria tamin'izany de mbola Virginia Maria zany.
dikan'izay hoe mbola tsisy firaisana ranao fa ao anatin'ny famofona fa rehefa hitany fa bevoka dikan'izay hoe raha tsy fitondran-tena zany zany hoe bevoka alohan'ny fanambadiana zany efa fitsangajangana mantsy amin'Andriamanitra ka ny olona atao hoe tiana de tsy hoe rehefa tia ianao a de efa fantatrao zay le olona ho vadianao zany fantatrao zany aza tsy mbola tena fantatrao izy manontolo fa ao anatin'ny tokantrano areo vao ezaka hamantatra satria ny ao anatin'izay mbola betsaka ny zavatra tsy fantatrao ny amin'ny toetra an'ilay olona misy koa aza moa manafina an'izany toetra zany fa rehefa vady a de tsisy hoe ohatran'ny tsy tiako indray izany tsy napoziko ohatran'izany fa ny dikan'izany hoe miezaka mamantatra ianao aloha zay no vao miteny hoe tiako ianao fa zay tiako izy a zay voafantariko efa hitoriako fitiavana izy voafantariko fa raha tianao ny olona ray a de any anatinao ianao ny tia azy a de ezahanao mamantatra azy a zay no favopoka fantatrao zay no vao manao hoe tena mety amiko ty nangatanao tamin'ny tompo de ozy ny tompo hoe mety zany fiarahany mety raha io no vadinao de zay anao vao mitory an'izany fitiavana zany betsaka metraka fantena anao ro nafantarana fa ty olona miaraka amiko ty a de ity tokoa ilay vady sahaza avy amin'Andriamanitra ahoana no alalàna fa ity le izy betsaka moa ny zavatra zao resana mikeza fa ny zavatra tena ngeza be de ny hoe rehefa tena zanak'Andriamanitra ianao a rehefa tena zanak'Andriamanitra mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra de efa betsaka ny zavatra betsaka ny olona efa fantatra hoe tsy ty ilay vadiko tsy izy ty raha ka ohatra tsika hoe ianao zanak'Andriamanitra izy mbola tsy zanak'Andriamanitra de efa fantatrao zany fa tsy tokony hitondra iraizoka amin'izany ianao de fantatra hoe tsy izy ty zany fa misy mantsy hoe tian'ilay olona de na de tsy kristiana azy de forceny hoe ka izy tiako tsinona zay ve le izy any hoe ny sitrapon'Andriamanitra efa fantatrao de efa manampy anao aloha zany a amin'ny fahalalana hoe ity tokoa lay a vady zaza betsaka zany nefa ataontsika hoe critère ataontsika hoe ahalalànao hoe tsy izy ty olona ty a ity izy fa ao anatin'ilay hoe efa tena fantatrao mazava fa izy de ny afantaranao fa io le izy de ny fiombonanao fiainana amin'Andriamanitra fiombonanao fiainana amin'Andriamanitra de ahalalànao hoe eny an-dalany ampiarahana eny hoe raha zany zavatra zany no mitranga ohatrany tsisy ty azonao atao koa mangataka amin'ny tompo ampifantaro aseho fa raha ity tokoa le izy a de ianao afaka milaza amiko fa raha tsy ty le izy a de ampifantaro amiko koa fa tsy ty le izy de omen'Andriamanitra famantarana ianao eny ampiarahana eny hoe izy io na tsy izy zany hoe misy sitrapon'Andriamanitra aseho any ianao hoe mety hoe ataon'ilay olona zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy na anereny ianao atao de fantatra hoe raha tsy ekenao nefa tereny ianao anatanteraka an'izany a de efa nidikan'izay raha ampifantarinao azy sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny tsy mahamety any zavatra zany kanefa anao teny anatanteraka de fantatra hoe anerenao liaraka amin'izany olona zany a sitrapon'Andriamanitra nirahana amin'izany betsaka zany no fa izy fotsiny ny tena mahavoa matetika de ny hoe rehefa tianao le olona rehefa iverinao fa ohatra mety aminao amin'ny akapobeny zany de terenao Andriamanitra anaiky an'ilay safidinao hoe Andriamanitra tena ty le izy fa ataovy ty le izy de nefany raha tsy le izy de animbanao zay ny resaka fitiavana zany de zao ny tena raha Andriamanitra no anontaniana raha tianao ny hoe akatoan'Andriamanitra sy tianao ny hoe ilay vadinao de ilay avy amin'Andriamanitra de Andriamanitra no enonao Andriamanitra no enonao hoe ty tokoa ve ka rehefa misy zavatra angatahanao amin'ny tompo hoe ampifantarao Andriamanitra raha ty tokoa no izy ka misy zavatra misy sitrapon'Andriamanitra dikainy zany olona zany ampifantarinao azy dika zay mbola zanak'Andriamanitra izy tokony moramora aminy ange mora aminy anaiky rehefa Andriamanitra no miteny fa raha Andriamanitra no miteny ampifantarao azy ny tenin'Andriamanitra kanefa tereny ianao aka anaraka an'izany na anatanteraka ny zavatra zany tsy mety zany ohatra raha isitsika hoe firaisana ranofo ohatra ny tediaviny atao anerenanao fa tsy mety zany ka raha tsy mety ianao nefa tereny ihany dikan'izay manahirana izy zany tsy fantatro be deaibe ny zavatra mety aneren'ny olona anao tsy tianao atao fantarao fa tsy mety amin'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra anereny ianao
de tsy zanak'Andriamanitra n'izy zany dikan'izay tsy tokony iraisika satria ampijaly anao zany izay de ny betsaka indray zany ny ametram-pantena de ahoana zany ny am'resaka hoe misipa zany de manao ahoana le izy zany a le teny hoe sipa moa tsy ao anaty soratra masina zany fa le olona tianao zany al izy mantsy ny olona de hoe raha vao ohatrany hoe misy olona mitory fitiavana aminao de tonga de matetika ohatrany hoe ekena fa tsy azo atao no manaiky hoe eny raha tsy efa fantatrao tsara le olona ary efa nantainao tsara ny tompo hoe tia tokoa ve le olona mpinamana zany a mety zany fa ny hoe efa anaiky an'le fitiavana ianao dikan'le manaiky mantsy de dikan'izay hoe efa hiaraka zany andeha isotra mankany amin'ilay fanambadiana zany efa mifanaiky fa raha zay tokoa ny sitrapon'Andriamanitra de miroso mankany amin'ilay fanambadiana zany fa misy ke tsy manana tanjona mihitsy tsy misy tanjona amin'izany hoe fanambadiana zany mihitsy fa de ny hoe mahafinaritra ary ny tena betsaka aza de zany mampalahelo ane mampalahelo de zao hoe taitaitra fahataitairana atao hoe ny endrika ivelany ny fizika zany ny atsaratare zany no mahataitaitra de mitory fitiavana lehilahy hoe tiako ianao de nefa zay tiako zay a zavatra hafa ny ao ambadika izay fiarahana efa miaraka amin'ny firaisana ranofo efa manao ny fomba ampivady rehetrarehetra zay ny tediaviny atao anatin'ilay hoe tiako ianao de ianao raha anaiky an'izany tonga de ho ekenao zany a de dikan'izay a manaiky an'izay rehefa manaiky an'le hoe eny ianao eny ary fa tiako ianao de efa zay ny ao an-tsainy a de nanatanteraka an'izay no masaka ao an-tsainy sy anereny ianao a ho tanterahana de raha ohatra zany ka hoe ny fanekena hoe vehivavy zany raha manaiky hoe eny tiako ianao de efa fantatrao tsara zay le olona zay ekenao marina fa tsy fantatrao amin'ny maha izy manontolo azy izy fa efa mba betsaka ny fantatrao a ary zay fantatrao ny aminy efa maharesy lahatra anao fa mety aminao ny miaraka amin'izany olona zany ny mampalahelo moa ohatrany hoe eo amin'ny resaka statistika resaka atotanisa zany a de hoe betsaka ny vehivavy mihoatra amin'ny lehilahy maro kokoa zany ny vehivavy mihoatra amin'ny lehilahy ny vehivavy raha teo a tsy afaka mitory fitiavana hoe tiako anao amin'ny lehilahy fa satria ny lehilahy no maka mitory fitiavana de manjary ohatrany hoe za raha aza indraindray ohatrany hoe misy mitory fitiavana ny vehivavy de tonga de hoe ha misy aza tsy manana ko za ve ty misy mitory de inona indray no anakanahy ny anjaranao ny vady saza ho anao de Andriamanitra nefa nanendry azy any izy fa raha ianao ny anery an'Andriamanitra ny aminy hoe ity tonga de aloha ty le izy de itojo fahasahiranana matetika de matetika aza moa fatavitra anaty fanambadiana vao misaraka de tsika naraka ira anankiray aloha fa ohatrany efa lavalava zany dinidinika izany a naraka ira anankiray tsika iarahana amin'ny Clarisse izay afafy no jinjaina mpandrotsika izy a mampieritreritra ny tanora tokoa ny amin'ny hoe ahoana tokoa moa no tokony homanana ny amin'ny fiainany tanora amin'ny lafiny rehetra fa tsy mijabajabo anatin'ny aizina fa mila mpitaridalantsika mila ny tenin'Andriamanitra mila ny tenin'Andriamanitra zay hoe fanilo ny tongotra sy fananjavana ny lalan'izay a Clarisse mandrosanao a zay afafy Mavitianao itsinja fasimbana Ama mafiakamu itsinja fahantrana Kami jaga-jagana itsinja retina
tafarina raha manao ny tsara ianao no tsy maintsy ho tsara fiafara tsy maintsy ho tafita tanora ianao mamafaza votsara ianao mamafaza votsara zay afafinao anio tindainao any afara tanora ianao magniry ho avinao zay tsy ho mananao mandisy fanantenana raha manompo azy anao iadana ny fiainanao matahotra azy izy ihany no iainy ho avy raha manao ny soa ianao ataony ho avotoko tanora ianao mamafaza votsara tanora ianao mamafaza votsara zay afafinao anio tindainao any afara tanora ianao magniry ho avinao zay tsy ho mananao mandisy fanantenana tanora ianao mamafaza votsara zay afafinao anio tindainao any afara tanora ianao magniry ho avinao zay tsy ho mananao mandisy fanantenana soratsika Clarisse ny amin'izay hira zay atao hoe maromaro moa izy miaraka matanteraka an'izay maferitreritra ny any tanora ny amin'ny hoe zay afafy tokoa no jinjaina raha toka mamafy zay tsy tokony mbola afafy de mijinja ny amin'izay atao hoe fahasarotan'izay toizatsika ny dinidinika zany ny amin'ny hoe resaka tanora sy ny fitiavana ny tena planin'Andriamanitra zany de ny hoe ary noho izany ny lehilahy de mandao ny rainy sy ny reny zany hoe mandao ny ankaniny dada sy neny zany efa resaka fanambadiana zany mandao ny ankaniny dada sy neny ary mikampana amin'ny vady zany hoe mandao ny tokantranony dada sy neny aloha zany ny lehilahy vehivavy koa zany mandao ny tokantrano dada sy neniny ary de mitambatra anatin'ny tokantranony izy roa ary zay vao misy natao hoe fikambanana nofo iray ary izy moa sy tena nofo iray fotsiny fa tena hoe tena iray ny aina ny vatany zany le olona manontolo mihitsy zany lasa mitambatra ho anankiray ary ny fanapahan-kevitra aza moa anatin'ny tokantrano de tena hoe fanapahan-kevitra iray no miainga anatin'izany tokantrano zany zay zany natao hoe dingan'ny fitiavana araka ny planin'Andriamanitra mandao ny rainy sy ny reny mikambana amin'ny vady ary de nofo iray zany hoe zany no mety zany no tian'Andriamanitra iainan'ny zanak'Andriamanitra rehetra ao anatiny atao hoe hiditra ao anatin'izany tokantrano zany de ny zavatra mampalahelo de raha mijery ianao hoe fiainan'ny tanora sy ty resaka hoe sipa ity de tsisy manaraka an'izany lamin'Andriamanitra zany tsy zany no lamina rahany eky izy eo ny tsy fahalalany fa ny zavatra zay iainan'ny tanora rehetra zany de ohatrany efa zany no izy zany no normal zany no fiainana ka de arahan'ny tanora rehetra zay miaina ataoriana zany fambarako aminao raha tanora zanak'Andriamanitra ianao de diso zany tsy zany no planin'Andriamanitra mila iainana sy arahanao
mila iainana sy arahanao. Tsy hoe iny ianao fa miditra ao anatiny atao hoe puberté, manomboka miova ny toe-batana zany, ary tsy nety ivelany any fa ny any anaty, satria vokatry le avy any anaty mantsy le miseho ety ivelany, hoe maniry vatonono kely, miamivelatra ny ansan'ny vehivavy, maniry ny volo isan-karazany, reny lasa reny zany a fisehony ety ivelany, any anaty any zany efa miomana any am'le, de reny zany a mahatonga fahataitairana eo amin'ny lahy sy ny vavy zany. De tsy hoe rehefa iny ianao fa lasa 9 taona na lasa 4 taona, 10 taona de hoe ohatrany lasa tiany itsy, za tiany ihany, ny ankizy efa manana sipa daholo de za zany ahoana fotsiny. De iny ianao fa misy lasa mitory fitiavana ny lehilahy. Fitiavana inona moa le tena toriana am'zay? Ry zandry malala isany fitiavana inona ny tianao? Inona am'le olona ny tianao? Ny tarehany ve? Ny volony ve? Ny masony ve? Ny orony ve? Ny bikany ve? Ny inona? De inona ny tianao atao anatin'izay fitiavana zay? Ny tontolo zany fitiavana mbola tsy fantatrao akory. De ny namanao ny anoro anao, hampianatra anao, fa zao ny atao anatin'izany atao hoe mifankatia zany. De be koa moa zany anatin'ny atao hoe ny fandrosoany ny atao hoe teknôlôjia. Efa manana telefônina de manokatrokatra ny zavatra tokony tsosokafana rehetra, mijery boky a, mahita televizion a, sy ny sisa rehetra. De ny atao hoe tia olona ray zany de resaka tena hoe firaisana ara-nofo zany. De atao daholo ny fomban'ny tokony atao any anatin'ilay planin'Andriamanitra hoe mandao ny ray sy ny reny mikambana mivady ary nofo iray ihany. De tsy hoe zany akory ny lalàna tsy maintsy isorana, diso zany. Fa raha tena tianao ny ankatoan'Andriamanitra de tsy misy firaisana ara-nofo azo atao raha tsy efa any anatin'ny tokantrano. Efa voamasina ny fanambadiana, voamasina ny ampiangonana, vao moroso am'zany firaisana ara-nofo zany. Zay vao zay hoe voyage de noces, zany hoe lasa mitokana mihitsy ny mpivady ary tena hoe misitraka an'izany atao hoe fomba ny mpivady a zany firaisana ara-nofo zany. Tena miombona ny saina ny vatana ny fanahy ao anatin'izany. Ianao rehefa rotodrotiky ny fahatanao rano zany firaisana ara-nofo zany, de inona no atao hoe voyage de noces ataonao amin'ny vadinao? Inona no atolotra ho azy? Efa niaina ny zavatra rehetra fa niaraka tamina lehilahy anankifiry ny vehivavy zay vao hiaraka amin'ny vadiny. De ohatr'izay koa ny lehilahy, vehivavy firy nefa niombona taminao ny am'zany. Fa zany ny tenin'Andriamanitra hoe izay miombona amin'ny vehivavy a de tena iray aminy, izay miray amin'ny vehivavy. Zany hoe rehefa miaraka amina vehivavy anankiray ianao ka manao firaisana ara-nofo aminy de tena iray aminy ianao zay. Efa misy fiombona zany hoe tsy hoe kory lay vatana fotsiny, zay le hoe tena iray le hoe nofo iray. Zany hoe lasa simba potika le planin'Andriamanitra ny am'zany fanambadiana zany, satria de lasa misy tena tafatambatra anankifiry zany, zarazahina firy zany ny vatanao mitambatra amin'ny olona anankifiry. Mandao ny ray sy ny reny mikambana mivady nofo iray ihany. Zany no planin'Andriamanitra. Zay no mety ary ihany vao misy firaisana ara-nofo. De eritrereto nge hoe ny fifalian'ny vadinao raha vehivavy ianao. Ny fifalian'ny vadinao hoe ianao mbola tsy nanao an'izany mihitsy firaisana ara-nofo zany, mbola virjiny, tsy nanome an'izany anizaniza, fa natokanao an'lay vadinao zany a any amin'ny atao hoe vita fanambadiana. Afo zany. Fa zany am'izao lasa tena vitsy no ahitana an'izany. De ohatrany hoe nofinofo sisy zany de veriny sasany fa rediredy sisy zany mirediredy ianao raha miresaka an'izany. Aiza koa nisy an'izany tsony. Mbola betsaka ny tandora vao misandratra, mbola azo arovana ny am'izany zavatra zany. Zay efa diso sosolafaka, afaka miverina makatoan'Andriamanitra indray. Tsy haiko hoe esika efa vita zany de efa aloha iaina am'izao fa angazany azo verina tsony. Zany mahavirjiny zany de hoe tohizana zany. Afaka ataony mijanona tsy manao an'izany tsony. Azo tsara ny mibebaka, mifona amin'Andriamanitra fa diso.
ny amin'izany ary tsy manao an'izany tsony. Fa ho anao tanora, ho anao zandrikely vao misandratra rehetrarehetra, mampianatra anao Andriamanitra fa tsy izany no izy, tsy izany no tian'Andriamanitra iainanao, fa fiainana feno fahasambarana, fiadanam-po tsy misy tahotra amina ia, ary afaka manome zay tena tsara ho an'ny vadinao ianao, afaka manome ny tenanao manontolo an'ny vadinao ianao. Betsaka ny mirediredy, betsaka ny miteniteny foana, fa hoe mila ianarana zany de atao amin'olona aloha de ianarana de rehefa avy eo any amin'ny vady de efa mahay ianao. Zany hoe rediredy, mampianadratsy ny zandry ny olona miteny an'izany. Tsy Andriamanitra tsy nanao an'izany, tsy nampianatra ny amin'izany, fa Andriamanitra nampianatra anao hoe tsy tsara raha irery lehilahy ka de anaovako vady zaza ho azy izy, ary noho izany lehilahy de andaona reny sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary de ho nofo ray ihany ireo. Zay ny tian'Andriamanitra iananao, fa tsy hoe ary noho izany ny tanora kely voatavy tsy mifandraka, ny tanora rehetrarehetra de rehefa mahita olona tiany de anao sipa de anao firaisana ranofo, de rehefa tsy tiany iny de isarahany de mitady hafa indray izy, de ohatr'izay hatrany no fiainany, mitety vehivavy ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo, de rehefa mahita rehefa tonga ny fotoana anambadiany de zay izy vao tena hijery zay ho vadiny, de zay izy vao anambady de zay vao andano reny sy ny reny de hikambana amin'ny vehivavy zay tena vadiny. Tsy zany, tsy niteny an'izany Andriamanitra, fa atsimbadika Satana anakorotana ny fanambadiana ny planin'Andriamanitra, akorotana ny tsy fahalalahana lehilahy amin'ny nanapetraka-Andriamanitra. Raha tsy fantatrao zany de ampianatra anao an'izany Andriamanitra tamin'ity andro an'ity. Tsy mety zany, tsy tsara zany. Avy aloha zay anenjika anao anenjika, avy aloha zay anaraby anao anaraby, fa ny antsika mahazanak'Andriamanitra antsika raha zanany ianao, raha zanany ianao de makatoan'Andriamanitra no lehibe amintsika. Tsy tahotra olona, tsy enatr'olona, fa nohy amin'ny Andriamanitra, ny tahotra an'Andriamanitra. Fa zany ten'Andriamanitra hoe raha mpila sitraka aman'olona de tsy mpanompon'i Kristy, olona avy ny alako fity sa Andriamanitra, fa raha mpila sitraka amin'olona de tsy mpanompon'Andriamanitra. Tsy hoe satria ny namanao manao an'izany de menatra ianao fa ianao tsy mba manao an'izany. Izy no efa simba, ianao aza ny tokony hampianatra azy, de rehefa tsy manaiky izy de anazy zay, efa afaka tsy adinina aminao ny rany. Fa ianao le andeha hanaraka azy de very miaraka aminy ianao, mikorotana miaraka aminy ianao. De mihevitra ny tanora hoe efa misy ny fiarovany, afaka tsy be voka de afaka tsy hitan'ny olona io, fa manao fiarovana fotsiny ianao, be de be ny karazana fiarovana azo atao de tsy be voka ianao, na rehefa be voka de esorina, tsy misy aretina azy tsony satria efa misy fiarovana. Andriamanitra anao tahory, fa tsy sitrak'Andriamanitra zany. De tsika narekeraka anankiray hiaraka amin'ny tariky Christophe Rasem tsika amin'ity hira anankiray ity. Ifaly ary zatovo teny mbola tanorenao aokany fonao ampifaly falianao amfatanoranao. Ifaly ary zatovo teny mbola tanorenao aokany fonao ampifaly falianao amfatanoranao. Am sitraky ny fo zay jereny ny maso zay andiany sainao
am sitraky ny fo jejeregny ny maso nefa vaka fambolo tsaraina am sitraky ny fo jejeregny ny maso jeandriasena am sitraky ny fo jejeregny ny maso nefa vaka fambolo tsaraina esoreo loza vela itoetra avybifikasika ny nofinao ny aratina rehetre aza mety mitoetra mifatezerana vakofina ataovy mandalitra avitra solo fifalinina esorampo loza vela itoetra avyletikasika ny nofinao ny aratina rehetre aza mety mitoetra mifatezerana vakofina ataovy mandalitra avitra solo fifalinina Sisiana utinu tinuna anatanura okautunga fianara nayana amsavachata Sisiana utinu tinuna anatanura okautunga fianara nayana amsavachata Mandean, am sitraky ny fo Mandean, jejeregny ny maso Mandean, jeandrian saina Mandean, am sitraky ny fo Mandean, jejeregny ny maso efa vaka fambolo tsaraina Mandean, Mandean, jejeregny ny maso Mandean, jeandrian saina Mandean, am sitraky ny fo Mandean, jejeregny ny maso efa vaka fambolo tsaraina esoreo ampo nalageloza vela itoetra avybitikasika ny nofinao ny aratina rehetre aza mety mitoetra mifatezerana vakofina ataovy mandalitra avitra solo fifalinina esoreo ampo nalageloza vela itoetra avybitikasika ny nofinao ny aratina rehetre aza mety mitoetra mifatezerana vakofina ataovy mandalitra avitra solo fifalina ataovy mandalitra avitra solo fifalina mandeha mifaliry zatovo efa hainao avy hatrany zay hidry zay a mifaliry zatovo mifaliry zatovo mifaly zany fifaliana zany tsy hoe manao firaisana rofo voafaly de miaraka amin'ny ankizy manao dana voafaly fa afaka mifaly tsara tsika tsy misy an'izany fa mbola ho tsarainy ianao ao anatin'izany isaorantsika ny tarika Kristofy Ratrema ny amin'izay hira zay mifaliry zatovo fa de aoka samy andinika ny amin'izany tenin'ny tompo zany a fa manova be dehibe ny fiainanao zany mbola azontsika tohizana ny amin'izany alalintsika roatra ka mbola sitraka ao a fa de saorantsika ny tompo a vita soamantsara ny fandarantsika androany ny fiadanan'ny tompony eo aminao ny tompony asa ao anatinao ka ampianatra anao zay lalaka lehanao anoranao andresy lahatra anao ny fanahany a afahanao mijanona ny am'izay fa tsy mety ny ainanao anovanao fomba famindranao ary anananao fahatokinan'Andriamanitra fa Andriamanitra tianao Andriamanitra efa manana ilay vady zaza ho anao fa aza simbana amin'ny planin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao ny laharana ifandraisantsika dia ny RTL 033 14 081 43 ary ny Telma kosa 034 80 747 60 misaotra anao nanaraka ny fandarana ny tompony eo aminao a ivavaka sika misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao a afahana anjarany amin'izany teninao zany hitanao fa betsaka tokoa ny fahazarana efa iainan'ny tanora ampianaran'ireo zoky teo aloha ary mbola betsaka miainana zany Andriamanitra de tena hoe fijangajangana tranondray tena mampalahelo anao zany ary hitanao koa fa maro ny tokantrano mikorotana satria betsaka ny fanandia lalana sy tokony nizorana de amindra fona ianao ary asa ao anatin'ny tsairay avy indrindra ny tanora arovy tompo reo zandry vao misandratra rehetra
tsy ho amin'izany fa tena horovanao amin'ny tananao mahery ho voninahitra ny fiainany dia misaotra petsaka tompo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.